Seminera iaina kolopaska. Seminera iaina kolopaska. Arahanao eto amin'ny fandarana dravaka izao. Arahanao ampanompon'Andriamanitra radina koa salamana vady. Anasanantsika rehetra manomboka ny asabotsy 12 martsa ka hatramin'ny 12 martsa ho avy izao. Iainantsika tanteraka ny Paska, anoritantsika ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy eto an-tany. Kumalasantsika rehetra ary anatika izany satria nona santenena fa ampitombo ny finoantsika sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra indray. Seminera iaina kolopaska. Seminera iaina kolopaska. Arahanao eto amin'ny fandarana dravaka izao. Arahanao ampanompon'Andriamanitra radina koa salamana vady. Anasanantsika rehetra manomboka ny asabotsy 12 martsa ka hatramin'ny 12 martsa ho avy izao. Iainantsika tanteraka ny Paska, anoritantsika ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy eto an-tany. Kumalasantsika rehetra ary anatika izany satria nona santenena fa ampitombo ny finoantsika sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra indray. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavalalo ny amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be mihitsy ny tenako miarabanao eto androany miarabanao tonga soa matsara atao anatin'izao fandarana izao. Mety variana angamby ianao eto misy tampoka ny lahady faraka ny filazana izay efa nilazaina tamintsika moa dia misy ny fandarana ny alahady etsika anatanterahana n'ilay seminera ilay hojerentsika mandritra ny herinandro ny lalana izay nidiavin'i Jesosy. Halleluja. Izay mahatonga antsika misy androany hatramin'ny zomatsika eto foana, hatramin'ny zoma alina eto miaraka foana izay zoma anatanterantsika ny Paska. Mirabantsika rehetrarehetra izay tonga tratrantsika eto androany matoko sy mino fa fampahirindratsika androany ena tara dia tara aloha vao nanomboka satria tsy mora ny manao zavatra ary tsy maintsy misy ny fanomanana rehetrarehetra. Ialana tsiny. Mety misy aminareo efa alina be mihitsy any amin'ny toerana misy anareo dia tsy afa-tsy fialan-tsiny azoko atolotra anareo fa dia ialana tsiny amin'ny fahatarana. Izay ny tratra, izay ny vita ka dia misaotra anareo tonga na dia efa andro alina be dia mbola tonga eto nareo miaraka aminay. Andriamanitra manakaiky sao mamaly fitianareo ary za matoko sy miny fa tsy ho verymaina akory ny fotoana izay laninareo eto androany. Fa ny tompo manokana nareo androany vao tonga eto miaraka aminay eto dia tena hoe tsy kisendrasendra no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany adiny indray sasany hoe raha antsika eto dia mahireza tahin'ny tompo Jesosy hanonitra ny torimaso. Halleluja. Dia androany koa niditra voalohany teto androany raha navavintsika Marizô any États-Unis
zay efa niditra zay miditra voalohany dia mena tsodrano. Halleloia. Mahazo tsodrano miaraka amin'ny rana vavy Marie-Jo androany nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman. Ity ary ny tsodranonao rana vavy Marie-Jo isa 540 andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 13. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy manao izy izao no lazain'i Jehovah, ny Ray Masina Israely dia namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidika any. Izany nanao ny tany sy nahary ny olona ao amboniny, ny tanako ihany namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izany nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana ary ny lelany rehetra dia aravoko avokoa. Ny lalany rehetra dia aravoko avokoa. Izy no nanao ny tanànako ary ny oloko voababo dia alefany nefa tsy amin'ny mbola tsy amin'ny karena hoy Jehovah tompony maro. Halleloia. Amen. Zany ny tsodrano azonao rana vavy Marie-Jo sy nareo rehetra izay voatonona teo ka dia raiso am-pifaliana, raiso am-pinoana fa anomanina ho anareo am-pinoana iny. Halleloia. Marie-Jo États-Unis, Razana Sylvie Arabie Saoudite, Rosemine France, Eliana Miarniana France, Razana Artisanat de Madagascar France, Nambintsou Macrine Koweït, Tody Raonsou France, Angèle Pagès France, Fianarakoto France, Asany Apôstôly Madagascar, Antany Marisalina Madagascar. Dia miarahaba anareo rehetra izay any Madagascar, izany amin'ny tany arabo rehetra fa na dia falina be ary mbola eo ihany. Berthe Sava Koweït, Someva France, Erikarak France, Artisanat de Madagascar France, Jessica Patici France, fahaly avitra efa elaela nahitako an'izay anarana fahaly avitra zay tany aloha tany raha tsy diso any Madagasikara, raha tsy diso aho raha azonao lazaina kely eo dia mba fantatra izy amin'ny misy anao. Jesosy Noheriko Koweït, Marie Angela Oman, Lovlitina France, Mampionina Kiradio France, Kadaka Malala France, Razana Monika Koweït, Eliana Miarne Falravecteo, Roa Christina Koweït, Rodine Marie Koweït, Nashimi Mami Koweït. Alléluia. Rahatandria Marie Charline Madagascar, Mika Andria Malala Madagascar, Jesosy Mpandresy Madagascar, Tody Jesosy Mandrakizay Allemagne, Soameva France, Samina Kamaradin'i Jesosy misaotra Soameva, Samina Kamaradin'i Jesosy France, Marie-Jo efa anteneniko teo, Tsira Mboramiel France, dia tonga soa ihany koa Sandola Koweït, Kota Léonie Arabie Saoudite, Marie Angela Amen Oman, Kotanela Belgique, Andondry France, Miny Somatoky France, fahaly avitra Madagascar efa nyteny sotra fahaly avitra. Tahiny tompontsika menakavy dia mahereza maharetatra amin'ny farany daholo. Milohan'ny zavatra izany aloha tsika hivavaka metraka ity fotoantsika eo ampilatanan'Andriamanitra mbola anatin'ny seminaire iainako ny pasika any tsika andro fahalohantsika androany andao ary ny tompo ary zandriana ianao no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana menanao avy hatrany ny fitenenana zandriana. Jesosy pasitera dia tahin' Jesosy tsika rehetrarehetra miaraka hivavakantsika. Jehovah Andriamanitra io, ananaran'i Jesosy Kristy dia tonga eto anatrehana indray izay amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra dia misaotra anao izay Jehovah satria nitantaninao ny tontolo andronay, nahavita namakivaky an'iny izay tsirairay avy, teo ny asa aman-draharaha, teo ny adidy, teo ny mety tokantrano, teo ny zavatra maro isan-karazany mety natrehanay tamin'ity androany ity. Fa ankehitriny izay Jehovah dia tonga eto anatrehanao indray amin'izao alina izao ary ekohaka eto anatrehanao ny voninahitra ny anaranao ary indrindra fa vonina iainanao Jesosy mangataka izay Jesosy malala mba androsoanao ny tokantranonay, fandaranay, fonay, tena mampandroso anao izay amin'ity alina ity satria ianao no ankalazainay eto, ianao no asandratra eto ary atsiarotsiaro an'izany lalana ny alohan'ny fahafatesanao izany izay Jesosy raha ho tonga eto amin'izao seminaire izao dia tena hoe aoka ny fanahinao hikasika anay tsirairay avy, aoka ny fanahinao Jesosy hametraka fotorotoro aty anatinay, hametraka hampitombotra ny fitiavanay anao, hatsiarovanay an'izany lalanao izany Jesosy, hatsiarovanay an'izany lalam-pamonjena na hahatongavanay teto tsirairay avy izany satria Jesosy raha tsy teo izany famonjena nataonao, raha tsy teo ny ranolasaka, raha tsy teo izany fijaliana ny aretanao izany dia tsy afaka no tonga eto izay amin'ity alina ity. Dia mankasitraka Jesosy malala tena mahatsiaro an'izany izay amin'izao alina izao Jesosy ary fahasoavana lehibe ho anay nge ny tonga eto hoe tena fifaliana lehibe ho anay no mekohaka aminao amin'izao alina izao. Mangataka izay Jesosy mba ombanay tsirairay avy ianao ny connexion anay, ny telefona izay miainga avy any amin'ny pasitera any
dia akahorakofana amin'ny rahanao mahery Jesosy ho voapita indray ny hafatra sy ny fampianarana amin'ity androany ity, azo fampaherezana ary indrindra Jesosy tena hitombo ny fitiavana ianao, hitombo ny fifikirana aminao amin'ny alalan'izao seminera izao. Dia mesaha mahery fanahy masina ampitenen'ny vavan'ny pastera mba hapetrao ao am-bava ny fanahy masina ny teny rehetrarehetra izay tianao horenesinay, tianao anay dia ianao nampitenana azy. Rakofana amin'ny rahanao izao fandaharana izao Jesosy, ary ny tsirairay avy izay miheniko amin'ity andro alina ity dia samy tsisy ho diso anjara fa tena hoe samy handray ny anjarany izay rehetra Jesosy. Dia diovy amin'ny rahanao koa izay satria mpanota tsy mendrika. Aoka ilay rahanao izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mbola nadio anay satria mbola manan-kery izany amin'izao alina izao. Diovy izay satria mpanota Jesosy, diovy izay satria tsy mendrika, diovy satria mbola olombelona, mbola misy zavatra foana ataonay manafitoana anao dia mangataka an'izany rahanao izany izay anadio anay mba hampiombona anay indray aminao Jesosy. Petraka feno ampelantananao izao fotoana izao Jesosy, voninahitra ho anao irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavy iaintsika tao anatin'izay vavaka izay entiny tamintsika izay. Andriamanitra manakaiky pasoavana anie amala fitianao dia mitombositra, dia mitombo pasoavana hatrany hatrany zandriaina dia tahiny tompo hatrany hatrany. Aleloia. Hira anankiray tsika anatin'ity hira anankiray ity raha misy androany tsika tsy zara inona ny zavana finaritra tamin'ny tontolo andro fa tambatritsika rehefa avy eo. Aleloia. Satria androany dia efa tenenatsika maly fa amelatra lamba isika. Ho azavaina aminao hoe dikan'izay rehefa avy eo. Andao aloha tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, hiditra amin'ny hira, hanao hira reny tsika. Dia andao ataontsika hira mahafinaritra be ity hoe nalainao avy lavitra loatra Jesosy. Avy lavitra nangalana antsika, tonga eto ianao androany hanome voninahitra an'Andriamanitra. Aza avela mikombona ny vavanao androany, aza avela tsy sandratra ny tananao androany fa avy lavitra ny nangalana anao. Avy tany antsisiny mihitsy fa tany ny tenin'Andriamanitra anao hoe zanako ianao, nividiako ianao, izany no mitantana anao, mpanompoko ianao, tsy ariako ianao, tiako ianao. Aleloia. Zao ary ianao an'izany izany tsika dia mino finaritra dao dia aorianan'izay hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Saika raha misy mbola tsy narabaiko teo Cô Daniela, Marie Hortensine, Koweït, Nena Mainso Italie, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Sinarandrena Solo Chine, Moutsilda Koweït, Kikerandrena Solo Madagasikara. Tonga sotsika rehetrarehetra lasa ary tsika mino finaritra daholo.
Halleloia, soratsika Andriamanitra izany iry izany. Halleloia. Avy lavitra tokoa ny nangalana antsika ravana ary marina mihitsy ilay tononkely antsika hoe dia nalain'Andriamanitra avy lavitra dia ho ariany tsy ravana. Na izany ary mbola ezaka foana antsika mba tsy ho very hifikitra amin'Andriamanitra mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra antsika maly moa ny andro voalohany amin'ny seminaire dia nijerentsika ny zavatra niainan'i Jesosy. Niainan'i Jesosy nalohana ny herinandro, niainan'i Jesosy nalohana ny afatesa moa izany no tena mba ho jerentsika sy ho alaliantsika ao anatin'ity seminaire ity. Ny andro voalohany maly dia izy rehefa tsy nahazo ny sehoseho intsony teny amin'ny miharihary. Ary rehefa tsy afaka miseho teny amin'ny miharihary intsony izy na dia ny fitandremana sabata rehefa tsy tany anaty sinagoga intsony fa tany an-tany efitra akaiky ny Efraima. Alleluia. Ary rehefa vita izay dia nijerentsika maly fa nandeha nisakafo izy nasainy izy termenada izy ao amin'ilay tiny sy ao amin'ilay toerana tena nahazatra azy hatramin'izay, tokantrano efa nahazatra azy hatramin'izay.
averiko aminao moa fa ny herinandro farany niainan'i Jesosy teto an-tany dia tena hoe natokany, araka ny teniko maly natokany ho an'ireo tiany sy tia azy ary nandehanana tamin'ny toerana izay efa nanamarika ny fahavelomany. Misy toerana anankiray mahafinaritra be jerentsika amin'ny alakamisy. Amin'ny alakamisy toerana ny falehan'i Jesosy hatramin'izay. Androany aloha tsika hijery hoe inona ny tao aorianan'ilay omaly rehefa avy nanao fanasana, novakiany Maria ny tavoahangy alabastara misy menaka narda, nanentoento ny fofony menaka, nanerana ny trano ny fofony menaka, ny olona rehetra i Maria no nahafoy fa ny olona rehetra niara nisitraka ny fofona manitra, emboka manitra. Ary za matoky sy mino fa Andriamanitra koa tao an-danitra tao nioroka an'izany ho anitra kasitrahana ravana malala. Mamaky ny tena Andriamanitra isika zao ny raha omaly isika mamaky ny Jaona, ny Jaona 12 toy an'ilay maly. Maly isika nijery ny Jaona 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Dia raha vakitsika ny eo amin'ny Jaona 12 andininy 12 ny toyany dia tonga dia hoe ary ny ampitson'iny ny vahoaka betsaka izay tonga tamin'ny andro firavoravoana. Ary noho ny ampitson'iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny firavoravoana rehefa nareo ka any Jerosalema Jesosy dia naka sapandrofika hivoaka hitsy anazy sady ny andro hoe hosana isaona ny mpanjakan'ny Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Izao zany ny zavatra nitranga. Ary rehefa avy nandeha ny afinafina Jesosy tao aorianan'ny fanasana izay natrehany dia nandray fanapahakevitra Jesosy fa hiverina ao a Jerosalema. Hiverina ao a Jerosalema. Inona moa ny zavatra miandry an'i Jesosy ao a Jerosalema? Fahafatesana. Satria ny londohan'ny mpisorona, ny fariseo, ny sadutseo sy ny mpamoron-dalàna dia efa miketrika ny samborana sy ny hamonoanan'i Jesosy. Fa nanapa-kevitra ihany Jesosy ny hiditra tao. Ary tsy hiditra tahaka ny isan'andro fa hiditra amboninahitra. Vakitsika ny Marka 12. Marka 12 andininy voalohany hatramin'ny 12 no vakitsika. Aminaran'i Jesosy manao hoe ny soramamy dia niakaran'i Jesosy tao Jerosalema. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Andininy voalohany. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania any tendrombohitra Oliva izy dia naniraka roalahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny vohitra tarifinareo roa ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zanaboriky mifatotra izay tsy mbola nitengenan'olona. Vao izy ka ento aty. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana nanaovanareo an'izao dia raha zao hoe misy rarahana lan'ny tompo azy dia averany hoentiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita ny zanaboriky mifatotra tao alatrano tao ilan'ny varavarana tao an-dalana dia nivahany. Ary ny olona sasantena nanao taminy hoe ahoana ny amahanareo ny zanaboriky ary izy nilaza taminy araka izany lazain'i Jesosy dia navelan'ny olona andeha izy. Halleloia. Amen. Fanapa-kevitra iray izay niraisin'i Jesosy tamin'ity fiverenana Jerosalema ity dia zao hoy Jesosy hoe tsy taka ny isan'andro hatramin'izay Jesosy mandeha tongotra. Mandeha tongotra Jesosy. Ary Jesosy dia tena tompon-daka ny fandehana tongotra ry havako malalako. Tena tompon-daka ny fandehana tongotra Jesosy. Halleloia. Tompon-daka ny fandehana tongotra Jesosy. Izay toerana nalehany rehetra. Halleloia. Azo kely fa mizatra ohatrany tsy mety kely ry havana. Halleloia. Ny toerana rehetra nalehan'i Jesosy dia nandalana ny tany andeha tongotra daholo. Ary efa mandinika ny lalana misy saritany izay no maneho
ny dia tongotra izay nataon'i Jesosy nanao ny asan'Andriamanitra dia tena mahavarina sy mahavalalànina rehava n'izany dia tongotra vitan'i Jesosy. Tamin'ity Jesosy tsy lavitra intsony any Jerosalema. Araka ny teniko tamin'ny hoe latsaky ny 10 kilometatra Betania dia latsaky ny 10 kilometatra miala ny Jerosalema. Fa tsy dia lavitra intsony. 10 kilometatra izany tsisy dikany amin'i Jesosy mandeha tongotra amin'izany. Jesosy dia lehilahy matanjaka. Araka ny tenin'ny Ravavitody mihitsy. Fa tamin'ity nataon'i Jesosy spesialina ilay fandehanana eo, nila zana-biriky izy. Hitanao ohatran'ny handeha tômôbila. Hatramin'izay ianao mandeha tongotra. Fa izy Jesosy handeha tômôbila amin'ity satria izao fotoana izao isehoko amboninahitra. Jesosy tsy mba nanao an'izany teo amin'ny fiainany. Fa izao misy ny fotoana hitenenana, misy ny fotoana hanginana. Misy ny fotoana hiafenana, misy ny fotoana handehanana kariary havana. Tsy nampaninona Jesosy ny handeha ao Jerosalema na dia fantany fa hisy hamono azy ao. Ao ny olona miketrika ny hafamonoana azy satria fantany fa tsy mbola io andro alahady io ny andro hafatesany. Jesosy dia resy lahatra fa tsy maty amin'ny fotoana tsy tokony hampatesana izany izy. Anio mahatonga antsika manam-pinoana tamin'ireny Covid ireny dia hoe tany amin'ny hôpitaly izany tena feno marary. Dia izay mantsy mampinoana raha izao misy miteny eto Français eto hoe raha misy pasitera mivavaka samy hiditra any amin'ny hôpitaly tsy manao masika fa mivavaka ho an'ireo ao dia mena fafahana mamoro vahoaka mivavaka amin'izay. Zaho handeha. Izaho rehefa tsy natahotra Covid satria izao fantatro fa rehefa tsy mbola tokony ho faty eo tsy maty niny izany. Fa raha tokony efa ho faty dia eo ny hafatesako. Ary na tsy makany ary maty rehefa tonga ny fotoana. Tsika tsy matahotra ny ho faty izany. Tsika tsy matahotra miatrika zavatra izany satria izao fantatritsika fa ny andro hafatesantsika ihany no andro hafatesantsika. Dia lasa Jesosy naniraka hoe andana mila zavatra anankiray ao izy. Andana maka zana-biriky. Ny zana-biriky dia solona fitaovam-pifamoivoizana tamin'izany. Ohatra hoe raha amin'izao androsika izao Jesosy andana makany amin'ny garazy nareo dia angalao tena fiarakodia tena raitra. Dia mbola mifono sachet reny mihitsy. Mbola tsy nitengenan'olona hozy izy. Fa hafa kely ny fidirako amin'ity androany ity. Ary izaho rehefa hiverina dia ataoko hitan'ireo fa tena hiverina. Alleluia. Tena ataoko hitan'ireo fa izaho dia manana ny voninahitr'Andriamanitra. Teny ambony biriky amin'ilay Jesosy zana-biriky. Nalaina ilay izy dia jerinareo ny fahefahan'i Jesosy. Ny fahefahan'i Jesosy tsy mila soratana mitondra taratasy, mitondra banderole izany ianao. Tsy mila soratana eny amin'ny andrina. Fa ny fahefahan'i Jesosy dia ao amin'ny tendry. Ary Jesosy dia nanana fahefana rehetra amin'ny zavatra rehetra amin'iza n'iza tamin'izy nandalitra eto tany. Jerinareo fa io biriky io misy tompo io zana-biriky io. Fa Jesosy na dia nanana izany fahefana izany tsy mba nanao ankeriny ny zavatr'olona izy. Fa izao fantatr' Jesosy fa ny zavatra rehetra eto tany natolotr'Andriamanitra eo am-pelantanany. Hanana ny fahefana. Dia lasa amin'izay izy ndarao izy misy zana-biriky eo va ao izy ilay izy dia eto aty mety tenenareo izy ny olona efa maninona ny vala fa alahiny dia teneny hoe ary iny tena tompony ka. Alleluia. Ary iny tena tompony. Dia niteny tokoa ny olona hoe ahoana ny ahafahanareo mamahana iny? Dia tenenindry zareo misy raha ilan'ny tompo azy. Izany mahatonga anao miteny antsika foana rehefa tonga eto hoe tsy kisendasendra na tonga avanao eto misy raha ilan'ny tompo anao misy raha analan'ny tompo anao. Dia jerentsika rehetrarehetra ireo raha sitrapon'ny devoly ngeravana mbola fatorana talifoana tsika tsy kingeravana io zana-biriky io. Manaiky ve ianao androany ho zana-biriky hitondran'i Jesosy hiditra ao Jerosalema. Ianao no ampiasaina androany hitondra Jesosy hamakivaky an'i Jerosalema. Sambatra io zana-biriky io. Sambatra io zana-biriky io.
ary mampiteteny hoe raha zany teo amin'ny toerana izana-biriky io amin'ny takany ahoana reny mety fifaliako sy zany hoe voninahitra ny tafiako hoe za hitondra ny mpanjaka tompony tompo hamakivaky an'izany Jerosalema. Teny ampelantanana ny devoly daholo tsika rehetrarehetra, gaga ny devoly rehefa ho arain'ny anjely tsika. Alleloia. Ozy fotsiny Jesosy andana laivo rato, andana laivo lina. Alleloia. Dia manontany ny anjely raha miteny devoly hoe devoly nga mbola le zana-biriky mantsy mifatotra. Ozy izy Jesosy mandeha anao izy dia ahita zana-biriky mifatotra ianareo. Isika ireo dia mifatotra daholo. Voafatotry ny devoly daholo tsika ramana. Misaotra an'Andriamanitra mbola tsy nitaingena ny devoly tsika. Nifatorany tsika ary anaovany, ananany, planiny dia nitaingenana antsika mandrakizay amin'ny fotoana miala eto ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ka tavela eto tsika. Ary maro no zana-biriky ho taingenan'ny devoly. Ary za miteny anao androany, raha tonga eto ianao androany, meteza ry havana hitondran'i Jesosy sao ataon'ny devoly taingim-bozina. Fa io zana-biriky io dia hitan'i Jesosy ny toerana misy an'io. Hoy Jesosy rehefa mandeha nareo izy dia ahita zana-biriky mifatotra izay mbola tsy nitaingenan'olona. Jerenareo fa io zana-biriky io miafina io tao alatrano. Dia nandeha izy ka nahita zana-biriky mifatotra tao alatrano. Iza ny afaka hita ao alatrano? Any alatrano zany nga any ambadiky ny trano. Ny olona mandeha ty amin'ny arabe mahita ny trano. Fa ao alatrano, ao ambadiky, any amin'ny toerana tsy tokony ho hita zany. Mampanontany tena ahoana re fomba nafahan'Andriamanitra n'ity olona ity hitan'Andriamanitra io ezahany devoly afenina ny alatrano sady fatorany. Hoy Jesosy ndana vao, ndany Sandola vao, ndany Zamina vao, ndany Rodriguez vao. Rehefa nijereny ny anjely io tokoa mifatotra ao alatrano tsy tokony ho hita. Fa maso takan'le lafo. Alleloia. Maso ny Jesosy maniraka io. Iny amin'izay dia mivahany tojo. Dia mikropaka ihany ny devoly. Fa entinareo izy iny. Misy rarahana lan'ny tompo azy ndana re. Alleloia. Dia netiny teo amin'ny Jesosy ny zana-biriky. Dia nataony teo ambonin'ny lampany. Nitafiana lamba aloha. Alleloia. Ny lamba ry havana dia endrika voninahitra. Ny lamba dia tandindon'ny voninahitra. Ary rehefa ny adalina no tafiana lamba, saromana ny voninahitra. Rehefa ny olona no manary lamba, dia afa-boninahitra. Inona natao tamin'ny zana-biriky? Avy mifatotra taria. Rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao, tafiana voninahitra aloha. Mialohan'ny taingenana anao, mialohan'ny andanan'i Jesosy aminao, ny zavatra atao aminao voalohany, tafiam-boninahitra aloha. Alleloia. Ianao nge ry havana vao manomboka mivavaka ianao, mbola tsy mivaly aloha ny vavaka ao mbola tsy mahazo vola aloha ianao mbola tsy mahazo fitahiana aloha ianao ny zavatra atao aminao voalohany, tafiana lamba aloha ianao. Alleloia. Tafiana lamba aloha ianao. Tsy avela mitanjaka aloha ianao. Evi-panahy ry havana io akanjo io. Zany mahatonga raha miteny antsika ranabavy, tandremon'ny fiakanjonareo. Tandremon'ny fiakanjonareo. Fa tena mikaonty amin'Andriamanitra ny lamba ry havana malala. Tena mikaonty amin'Andriamanitra ny lamba. Fa tsy hoe any foky any. Fa mikaonty amin'Andriamanitra ny lamba. Tonga le biriky tsy nafantatra ny ninona fa dia ny zavatra mafantany ny toerana mba hitany tao alatrano ange mba hitany biriky io. Tamin'ny ianao mbola tsy nahalalani Jesosy, inona ny zavatra mba hitanao tsara? Tao alatrano nge ianao no nahita. Boîte de nuit ve? Fiainana amin'ny alina misotrosotro sy manao filavan-dratsy ve? Any alatrano zany tsy zavatra tsara reny. Jerentsika tamintsika mbola tsy mivavaka, mba nahita an'izany hoe mipetraka fotsiny fa ianao dia miteny hoe misaotra Jesosy, sambatra zany.
efa niteny an'izany ve anao hatramin'izay hoe tena milalina ny anatinao any mihitsy ndry izany fahasambarako hoe nanomboka oviana no nanomboka nitenenanao an'izany nanomboka tamin'ny anao niaraka tamin'i Jesosy. Amen. Marina zany sady iso hatramin'izay mifatotra ao alatrano be dia be ny olona mieritreritra tsy mivavaka dia olon'afaka. Tena diso zany, tsy olon'afaka na matory aza ny olona tsy manana an' Jesosy mbola manofo ratsy tengitengena ny devoly sy aolakolany ny devoly rehefa kendakenda ny devoly efa any anaty toromaso efa any anatin'ny tontolo tsy hita maso efa any anatin'ny subconscient any idiran'ny devoly dia ampitahoriny fana matahotra ratsy. Firy taminareo mitafafo amin'ny ray aman'reny manofo bibilava manofo misy manan-kenta aza libra be afa za tsy mivavaka tsy libra voafatotra ao alatrano voafatotra ao alatrano. Raha misy aminareo mbola mifatotra ao alatrano nareo manaiky ankeny tsapa-dehibe dia aniraka ny anjelin'i Jesosy teteny manao hoe ndana vao andeha nareo dia ahita zana brika Santola ny anarany io, Nirina Rodriguez ny anarany io, Rantanirina Marie Charline ny anarany io. Ndana vao izy fa ilaiko izy vao tonga teo amin'i Jesosy izy ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana brika ary nataony teo amboniny ny lambany Jesosy nitaingina azy. Zay ilay hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy tia ny raiko, aleloia, ny raiko tia azy ary zaho ao aminy dia zaho koa tia azy. Ao aminy taingenan'i Jesosy amin'izay ilay brika. Ary inona ny zavatra nitranga? Nzay soatra ranapavy Marie Angela. Aniny vavalo ary malona melatra ny lamba ny teny an-dalana ary ny sasany kosa nampiaraka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy tamin'ny nanaraka-azy taony samy niantso hoe hosana isaorana ilay izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hotahina ny fanjakana izay avy amin'ny fanjakana izay avy dia ny an'ny Davida raitsika. Aleloia. Hosana amin'ny avo indrindra. Teto zany ny zavatra nitranga anankiray. Rehefa tary amin'ilay vakitsika tany amin'ilay Jaona teo efa fantatry ny olona, efa ren'ny olona fa ho avy Jesosy. Tonga dia vahoaka betsaka hozy izy ny tenin'Andriamanitra izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana, olona efa ao anaty fahamarinana daholo ireo. Dia na eny fa ho hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nakasampandrofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe hosana isaorana ny mpanjakan'i Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Any amin'ny Matthieu amin'ny boky Matthieu mahafinaritra be ny fomba nanoratan'io. Matthieu 1:20 nge vakitsika. Matthieu 1:20 misy an'izany mihitsy ao. Ary noho efa tafiditra any Jerosalema izy dia norakoraka ny tanàna reraka ny hoe iza moa zao? Halleloia. Fa iza kay iny? Iza kay izany? Dia izao ny valiny ary nivoaka nilaza hoe izao ny Jesosy tamin'andro izay avy any Nazareta. Izao tanao izany izao. Ary amin'ny toerana ambony efa hoe izatsy izao ny Jesosy. Tanao nioraka ny olona nahitany Jesosy, nioraka ny olona, faly ny olona nahitany Jesosy ary namelatra ny lambany. Izao ny zavatra nitranga, ny olona faly fa Jesosy nalahelo tamin'io fotoana. Ary raha miva mety latsaka kely mihitsy ny ranomason'i Jesosy nijery an'ireto olona reto. Ina mahatonga Jesosy malahelo nahita an'ireo olona ireo? Mahita Jesosy nahatonga Jesosy nalahelo nahita an'ireo olona ireo dia ny mahita hoe mba fantatry reto olona reto ihany. Zao nge ilay teny hotahina ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raitsika. Izany hoe fantatry reto olona reto ihany fa Jesosy tena Mesia ary tena mpanjaka, mpanjakan'ny Jiosy. Fantany ihany izany fa fantatry Jesosy ny zavatra hitranga afaka 3 androny io. Inona ny zavatra hitranga afaka 3 androny io? Ny zavatra hitranga afaka 3 androny io ry havana any amin'ny Matthieu 7:20 tsika mahita an'izay.
Matitoko fa 7 matitoko fa 7 dia ny fa 7 andraiky efa kely ny 5 Matthieu 27:15 ary isaky ny tonga ny andro firavoravoana dia fanaon'ny gouverneur mandefa mpifarotra anankiray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany izy mpifarotra malaza atao hoe Barabasy. Nalaza loatra io Barabasy io, tsisy tsy nalala ny Barabasy. I Barabasy dia olona mpanendaka, mpamono olona, mpandroba, mpanonga-panjakana. Tena mpamono olona fata-bahoaka mihitsy izany Barabasy izany riavana malala. Tena fata-bahoaka. Tsisy tsy nalala. Tsy mila miafina tsony. Tsy mila hoe takonana maso izany tsony Barabasy raha tratra mangalatra amin'izao. Ianareo tamin'ny teny isan'ilay lehilahy le tratra le mpanendaka mba natao interview dia le mpanao gazety tsy nahay tokony takonana ny tarehany dia manazava be ny angalana izany kopetsa ohatra hoe kopetsa tahitanareo iny izany ny angalana izany vao tonga avany hoe tonga dia endany dia iny avy dia nareo ohatra hoe kopetsa dia izy mieritreritra voatakona hoe adin'le mpanao gazety nanakatona an'le masony tadidinareo izany. Ka Barabasy tsy mila tapenana maso fa fantatriny hoe Barabasy tsisy tsy nalala ny Barabasy. Nisy mpifarotra laza teo Barabasy. Koa noho ny tavangana teo io dia hoe Pilato taminy iza moa no tianareo alefako anareo? Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Iny nalavan'ny olona rehefa toy-ny anio any amin'ny 120 fa gouverneur namalaka nanao hoe iza amin'izy rana moa no tianareo alefako? Dia hoe izy Barabasy. Gaga Pilato. Ary ahoana ny atao an Jesosy? Aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Iza moa ireo olona ireo? Jerosalema dia tanàna kely. Ireo olona tonga raha voalaza ny ten'Andriamanitra fa ireo vahoaka betsaka ny tsenan'i Jesosy ireo ry ambako dia olona andeha hamonjy andro firavoravoana ao Jerosalema. Ary io dia tonga ny andro firavoravoana. Tonga ny andro firavoravoana. Ireo olona tonga hamonjy andro firavoravoana no tonga eo amin'ny andro firavoravoana. Averina amin'ilay marika tointsika dia ho ny ten'Andriamanitra hoe maro ny namelatra ny lamba ny teny an-dalana ary sasa kosa nampiahaka ny ratsan-kazo izay nalany tany an-tsaha. Fantatry Jesosy ny zavatra hitranga. Hitan'i Jesosy daholo ny fihetsika nataon'ireo ireo ary Jesosy raha teny ambony biriky, zana biriky dia tamin'ny toerana avo afaka ny tsinjo sy nahita. Hitan'i Jesosy daholo ny olona nivoaka teo. Ary isaky ny olona nivoaka dia hitan'i Jesosy ny lamba navelatra. Ny endriky ny lamba ry havana dia lamba izay azon'ireo olona ireo, endriky ny voninahitra, endriky ny zavatra tsara, voninahitra Andriamanitra mitafiny tamin'ny alalan'i Jesosy. Misy taminareo jamba taloha. Dia nisy jamba atao hoe Bartimeo jamba rehefa nahiratra izy dia nariny ny lambany dia azo antoka fa nandray lamba vaovao izy. Dia ny lamban'ny fahadiovana, lamban'ny fahamasinana izay avy amin'i Jesosy. Isika rehetrarehetra rehefa niova fo raha misy olona ao amin'ny Kristy dia indro tonga olom-baovao izy. Mahatonga antsika olom-baovao, misy lamba tafitsika, misy thème mangera avy anao amin'Andriamanitra. Rehefa nisy ny fanasana lehibe fanoharana nataon'i Jesosy dia voalaza fa ny olona tao anatin'ny fanasana nitanao akanjo mitovy, akanjo fotsy lava. Izany ny thème rehefa handeha mariazin'Andriamanitra ianao. Misy mariazy sika tsy ho ela tsy ho atsy. Misy couleur efa nividian'ny mpanambady. Handeha fety sika tsy ho ela.
Alleloia. Fa raha ny ao amin'Andriamanitra dia mazava misy lamba hitovisantsika ao. Ireo lamba ireo dia azontsika no tafitsika tamin'ny alalan'ny feonantsika tamin'i Jesosy. Ny feonantsika amin'i Jesosy ny azahoantsika n'io lamba io, ka ny tafitsika ny verenantsika ireny tafitsika voninahitra itsika izay efa afa-boninahitra tamintsika mbola tsy nivavaka. Misy tamintsika ngefa nataon'olona tsinitsininy zany avana taloha ary rehefa boka nitrosa ary rehefa boka nitrosa dia 17 taona lasa mba hilako mitrosa dia izay olona hitako nitrosako. Eritreretinareo hoe mécanicien mpanamboatra ny fiarakodiako mpiantso anaty aloha hoe Monsieur Rado nindramako vola. Lasa hitsoahako, tsy voalohako vola dia mivilarina tsy mety mandalo eo amin'ny atelier-any. Ary tena nataony tsinitsinina mihitsy tamin'izay, nataony ela tamin'izany, lasa natao ela. Ary tamin'izany tsisy nanisy ajany anazy any intsony. Latsaka tamin'izany zany hoe Monsieur Rado zany. Fa samy nanao tsinitsinina ny tenako ary tena afa-boninahitra, tena tsapako tamin'izany zany mba fahamboninahitra. Nanomboka nivavaka 17 taona androany. Alleloia. Dia teny aminareo fa tena voakasika ny foko hoe tafatotina 17 taona jour pour jour androany mihitsy nanomboka nivavahako nitodiako tamin'Andriamanitra tao anatin'izao fifazam-panahy. 17 taona ohatr'izao nanomboka nitafiako lamba anankiray. Alleloia. 17 mars 2007 tao anatina fahamoizam-po tanteraka zany Rado Rakotosalama zany. Efa miafina zany mandeha atao vitre fumée tomobile dia miafina. Dia ao ampiasana tena vao misy olona hafahafa miditra dia efa midobodoboka amin'ny fofa polisy aka eo amason'olona zany. Tamin'izany talohan'izany 17 mars 2007 ao ampiasana tsy maintsy miasa mandray olona eo amin'ny biraoako. Miara mifalifaly sy mimeme amin'ny mpiara-miasa fa mavesatra be ny anatiko any, mavesatra alahelo be ny anatiko any, mavesatra ny adi-tsaina ny saiko. Dia izao ny zavatra ataoko, lasa miakatra ny amin'ny toalety any ambony ny toaletinay tamin'izany. Dia miakatra ny amin'ny toalety ary avana. Dia hidiko avy anatiny. Dia iny ny ataoko ao? Mitomany mafy be mihitsy. Tonga dia mitomany mafy be mihitsy ny aloha, tena mitomany mafy be satria reko mihitsy hoe tena misy zavatra tena tsy zakako intsony raha tsy mitomany aho. Dia mitomany mafy be mihitsy ny aloha. Dia misy olona mihitsy dia tazomiko ny tsisiko feony fa mitomany fotsiny aho satria tena miteny hoe tsy zakako intsony ty fiainako ty. Alleloia. 17 taona androany tonga ny antson'Andriamanitra avy. Ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra etana avy. Alaivo le zana briky. Aiza izy ny anjely ao amin'ny toalety ao izy mitomany fa alaivo izy. Alleloia. Iza ny ahita any amin'ny toalety? Ny olona tsisy mahita anany nitomany. Verina avany fa afaka tsara ny masoko. Ohatran'ny somary menamena fafa fotsiny mbola mody mitsika io tsika io ngery avana teneniko anao fa afaka mitsiky daholo ny olona. Fa misy olona mitsika tsy vokatry ny fontsony fa anaronana fotsiny sisa. Miezaka mitafonahitra dia miezaka mitsika. Hoy sy Jesosy misy zana-boriky ao aiza zany ozy ny anjely dana fa lasa niafina anaty toalety any izy mitomany. Izy any anarany Rado alaivo. Atsovo izy fa mifatotra izy. Mifatotry ny alahelo, mifatotry ny famoiza-po. Tamin'izany fotoana zany efa ty anaty posiko ny fanafody amin'ny lokotena. Raha tokony tokoa efa vitako amina ranon-javatra zany. Hitareo le misy tubakelina pellicule fangavana sary reny, tubakely zay izy anatiny efa misy fanafody mahery katona ato anatin'ny paosin'ny palitaoko. Satria za tamin'izany dia efa nitenenin'ny olona hoe tena ianao izy sy tena alainay baraky ianao potehanay ny fiainanao dia eo amason'ny mpiara-miasa mihitsy ianao alain'ny jiromanga. Dia alaina miaraka amin'ny mpanao gazety dia mavoaka gazety hoe io ny pisoloky. Satria vola be mihitsy efa 1 miliara latsaka ny volan'olona tamiko tamin'izany. Amelatra lamba aminao io
amelatra lamba aminao aho io satria izay ny lamba velarin'olona teto androany tamin'ny fotoana io 17 taona. Halleloia. Voaka avy any amin'izay narena le biriky zana biriky tsy mahafantatra ninina tsy fantatra korina ny toerana itondrana azy ary tsy fantatra zana biriky koa nge mana ny toerana ho ale tsy fantany nge mission ho atao hoe Jesosy ianao tsy mahafantatra fa za mahafantatra matoki. Halleloia. Matoki ana zana biriky tsy malala ho aiza varina le zana biriky mahita olona mirakoraka zavatra tsy fahitany hatramin'izay zany. Ahita orakoraka ianao io anomboka ahita orakora-pifaliana ianao raha miaraka amin'i Jesosy. Anomboka ahita zava-baovao tsy mbola fahitanao ianao raha miaraka amin'i Jesosy. Nanomboka teo nanomboka ahita zava-mahafinaritra havana notafiana ny lambany aloha za. Halleloia. Tsapako misy voninahitra manomboka mivera vao nanomboka ny vavaka dia nanomboka nanana toky dia ny zavatra tonga atao an-tsaiko voaloha za tsy hamono tena. Halleloia. Za tsy hamono tena fa nahoana ny hamono tena ohatra mbola misy hevitra ihany ty amiko ty nanapa-kevitra hamono tena fa rehefa nafody mbola tsy nasoroko tany amiko rehefa nanomboka niditra amin'ny fiangonana nanomboka nideran'Andriamanitra nanomboka nafantatra sy kelikely an'Andriamanitra tapa-kevitra nariko tany anaty dalina le izy nariko tany anaty dalina maloto tany fanafoditsika aminoko tena tapa-kevitra tanteraka fa nahinika idony nahinika atra efa mitafy lamba ankehitriny. Halleloia. Reto vahoaka reto namelatra ny lambany fa fantatry Jesosy ny ao anatin'ny sain'ireo te amme voninahitra te ho hitan'i Jesosy amme voninahitra azy fa tsy ahatazon'ireo rehefa any anoloan'ny Pilato ka ho anontanian'i Pilato hoe iza amin'ny tianareo meny ny olona sy ny sadoseo sy ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna pression teneny hoe Barabasy eny ry havana tadidin'ny olona ny nataon'i Jesosy tadidin'ny olona ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy fa tsy ampy ny fidianan'ny olona ny Jesosy ho afahany satria na dia fantatra izy ireo ary fa hotahinana hoe fanjakana izay avy amin'ny izay avy teny amin'ny Davida raitsika dia mbola ny salasala ihany zareo ve dia teny hoe mpanjakatsika jereto tsy miteny mpanjakatsika ve dia ohatr'izao afa-boninahitra be ohatr'izao fa zany nefa tsy nanakana namelaran'izy ireo ny lambany ireo lambany velatra nandehanan'i Jesosy teny an-dalana dia ny fijoroana vavolombelona. Halleloia. Anisan'ny namelatra lamba tamin'ireo tsy ny olona rehetra tamin'ireo koa nefa nanao no nanana hoe nampitomany an'i Jesosy hoe ireo zany tena fa nisy tamin'ireo ny tena nanolotra namelatra lamba tamin'ny fondy. Za mino manantena fa tao anatin'ireo Jairo namelatra ny lambany ilay efa maty ny zanany vavy fa noho ny fandalovan'i Jesosy ka nitenenan'i Jesosy hoe talita komby izay voadika amin'ny teny manao hoe ry zazavavy hoy aho aminao miarena dia niarina ilay razazavavy niarina razazavavy azoko antoka fa nomboka teo verina mitafy an'ilay voninahitra Andriamanitra tafy lamba indray Jairo izay seka nahafoy zanaka tonga teo izy voareny ho avy Jesosy aizany lamba rakizy Halleloia. Ty Jesosy verariko anao ty lamba ty io lamba io dia endrika voninahitra io zany hoe esorina tsy hoeny aminao le voninahitra fa atolotra andehanan'i Jesosy zany tsy ampy amintsika amin'izao andro faran'izao tafitsika fikiritsika eny ihany le voninahitra ohatry ny tehitentsika hoe tsika ihany natoy izao any tenantsika fa tadidio ry havana hatrany an-danitra raha vakitsika eny any amin'ny bokin'ny apokalipsy hatrany an-danitra nge havana tsisy mitazona voninahitra ho azy zany fa omenan'i Jesosy
amin'ny apokalipsy 4:1 hoy ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 4:1 ary raha ny zava-mananaina anome voninahitra ary ny raha ny zava-mananaina anome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay dia koaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loholona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia hanipo ry sato-boninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianany ka hanao hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja sy ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy sy nahary azy. Loholona 420 faratapony amintsika olombelona velona nandalo teto an-tany zany. Faratapony amin'ny fahamasinana, faratapony tamin'ny famonjena, loholona 420 manana satroboninahitra ny an-danitra fa reo ary mbola manipo ny satroboninahiny eo an-tongotr'i Jesosy. Te hiteny manao hoe tsy anay ty Jesosy fa anao raha zay no manana ny satroboninahitra ty dia noho ianao. Alleloia. Ahoana nataony Davida mpanjaka any amin'ny Samuela faharoa. Davida mpanjaka Samuela faharoa rehefa tonga teo a Jerosalema ny fiaran'ny fanekena dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe zay akiko Samuela faharoa 1:2 ary nambara tamin'ny Davida mpanjaka hoe zay hoe fanontany ny ankonany Obed-Edom sy izay nalana ny rehetra no ny fiaran'Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka napakatra amin'ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao hatramin'ny Obed-Edom ho any tanànan'i Davida. Ary rehefa namindry iny enina mpitondra amin'ny fiaran'i Jehovah dia namono omby sy zanakombo mifaha izy atao fanatitra ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehovah sady nisalotra fody ary mingony fotsy. Ary Davida sy ny taranak'Israely rehetra napiakatra ny fiaran'i Jehovah tamin'ny oby sy ny feon'ny anjomary. Ary noho ny tonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehovah dia nitsika teo am-baravarakely Mikala zanakavaviny Saoly ka nahita ny Davida nitsinjaka sy nibitaka teo anatrehan'i Jehovah sady nikizaka azy tao am-pony izy tezitra izy zany. 20 ary Davida koa mba nody hitsotra amin'ny ankonany fa Mikala zanakavaviny Saoly nivoaka hitsenan'i Davida ka hoe akory ty voninahitry ny mpanjakan'i Israely androany ilay nanary lamba nikeo teo mason'ny zanakavaviny mpanompony tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Hitanareo Davida mpanjaka koa nanary ny lambany. Tsy hoe nanary fa ny Mikala moa miary fanasarotam-piaro fa le akanjo mampanjaka le efody arongony fotsy nesorin'i Davida teo anoloan'ny inona? Teo anoloan'ny fanatrehan'Andriamanitra, teo anoloan'ny fiaran'ny fanekena. Zany hoe ny famelarana ny lamba endrika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Esorinao iny tsy anao iny fa aloha andehanan'i Jesosy. Hoe Jesosy ianao no mendrika andeha tao amboniny ity. Tsy mendrika ho tazomiko ty, zany toy izao dia tsy noho izaho fa noho ianao. Fa raha izaho no toy izao hoe hozy izy mpira Joseph Davy tsy misy avy amiko fa avy aminao hoe. Alleloia. Androany tiako ianao zao matsy ry havana. Rehefa namelatra ny lamba ny tena andalana ny olona dia ny sasany kosa nampiahaka ratsakazo. Tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zany androany tena teteny aminao be dia be tamin'ny olona namelatra ny lambany teo no nivadika tamin'i Jesosy afaka andro vitsivitsy ka niteny indray nanao hoe alao Barabasy ihany fa tsy iny. Dia raha nisy nantany fa gatsy hoe namelanareo lamba indray mba hanina fotsiny fa nalao Barabasy ihany Zay no natonga an'i Jesosy nalahelo teo ambony zana-biriky. Nahita an'ireo olon'ireo nandany Mesia. Hozy izy Jesosy endry ty Jerosalema ty andany. Jesosy nge mahita ny rapitso ny rafakapitso. N'ireo olon'ireo no hitany androany dia ny lamba ny velarana. Fa Jesosy mahita ny ao ambadiky ny ampitso ny rafakapitso toy Jesosy ianareo ihany nge ny andana rafakapitso. Fa izao ny zavatra mampalahelo.
reo rehefa avy namelatra ny lamba name voninahitra an'Andriamanitra tonga teo ry le vehivavy manano tena maty zanaka tao amin'ny tanàna tao hoe naina, tonga teo le boka anankiray tamin'ireo folo lahy, tonga teo reny malemy sy nitsangana rehetra olona narary rehetrarehetra, ry vehivavy narary 12 taona, lehilahy narary 30 taona teo amin'ny varian'ny Betesda reny rehetrarehetra reny, teo reny namelatra ny lambany. Fa araka ny teniko taminao, tsy ny olona rehetra tonga teo nanome voninahitra an' Jesosy tonga teo nanaiky azy tena nosehan'ny Pilato. Fa nibetsaka indrindra, mety 1% nge, mety 2%, za mifa tsy ampy 10% an'ireo olona ireo no mba tena nitazona an'izay hoe namelatra ny lamba dia mbola nanome voninahitra an'Andriamanitra ary mbola nino sy natoky fa Jesosy mpanjaka na dia eny ambony hazo fijaliana azy. Fa ny rehetrarehetra nivadika taminy daholo, nivadika taminy. Ary rehefa nivadika tamin'ireo dia maty an' Jesosy nge, teny ambony hazo fijaliana any nge nefa rahan'i Jesosy, nalevina any nge Jesosy. Fa izao ny zavatra teneniko any, tsy nijanona teo ange ny tantara, fa raha nijanona tao am-pasana ka maty tanteraka Jesosy dia tsy naninona reto olona namelatra lamba nefa nandahazo teo anatrehan'ny Pilato tsy afaka enjehany eritreriny mihitsy ka izy koa tena maty, marina ihany ny nitrarony maty. Fa izao nanomboka tamin'ny fotoana nahafantaran'ireo olona ireo tamin'ny andro fahatelo fa nitsangana Jesosy ary manjaka ao an-danitra Jesosy ry havana. Azoko an-tsaina ny fanenenana tao anatin'ireo olona ireo, azoko an-tsaina ny fanenenana tao anatin'ireo olona ireo hoe ino ny tiana ataontsika mba nanome voninahitra azy ihany tsika nefa nandahazy zao nefa izy tena mpanjaka tokoa. Natakalontsika Jiola, natakalontsika ny Barabasy. Ohatry ny misy te amerina film nareo manao an'izany, misy fotoana misy zavatra nanenenanao dia raha ny sitraponao ohatry ny film le fiainanao dia tianao averina dia miverina amin'ilay fahadisoana dia atao amin'ilay tena mety amin'izay. Mipetratra an'izany nareo, fanenenana. Rehefa tsangana tamin'ny maty Jesosy nanenina daholo amin'izay olona rehetrarehetra mba namelatra lamba, mba nahazo zavatra tamin'ny andro fa nivadika taminy. Menatra anazy, menatra teo anatrehan'ny Pilato sy ny mpanoran-dalàna sy ny Sadoseo sy ny Fariseo, londohan'ny mpisorona. Reny no nijeren'ny olona, reny no namatikena mason'ny olona ka nahatonga ny olona miteny hoe Barabasy avoaka. Barabasy aloha tena tafavoaka izy, afaka Barabasy rehefa Barabasy ny tokony teo ambony hazo fijaliana teo. Izao nefa ny tsara fantatritsika na dia i Barabasy aza efa atao anatin'ny lista ovonjeny Jesosy, na dia i Barabasy aza efa fantatry Jesosy fa izy no atakalo azy. Andriamanitra angeravina rehefa niteny tamin'i Jesosy an-dalana tena vonjen'ny olona rehetra, asa dinonao koa Barabasy. Ny olona mieritreritra hoe diso safiditsika na hoe ny olona mieritreritra hoe mba manana vitana koa Barabasy, fa anisan'ny olona natokavan'i Jesosy teto an-tany Barabasy rehefa. Raha miteny anao androany any an-danitra zao Jesosy. Ary Jesosy dia niteny manao hoe ataovy izao ho fahatsiarovana. Tsy mankalaza Krismasy tsika satria Jesosy tsy niteny hoe ankalazao ny Krismasy. Ny Pasika tena nitenenin'i Jesosy mazava, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Tsarovo izao fahafatesako izao, tsarovo ty Pasika ity. Mpanjaka tompony tompo izy amin'izao. Nanenina ny olona rehetra velona tamin'izany mba namelatra lamba ihany. Nisy lamba ny velarina angery avany. Matoa ianao namelatra lamba dia manana lamba ny velarina. Matoa ianao manana fetronao vavolombelona tena ndray valim-bavaka. Iza tamintsika ny tsy efa nijoro vavolombelona. Fa rehefa manoloana ny olona, manoloana ny Pilato dia mihemotra izy.
za teteny aminao androany raha fantatra raha zao Jesosy ny mbola andalo fanondroany takany tamin'iny hoe ino zany averina iny filma iny averina iny zavanitranga iny dia iny Jesosy andeha taingilazana boriky dia amelatra lamba daholo ny olona teneniko anao iverina amelatra lamba ampitiavana amin'izay ireo olona rehetrarehetra tonga tao Jerosalema amin'ny makivaky ankalaza ny andro firavoravoana ireo tena iverina amelatra amin'ny foary tena hoe sady amelatra ny lamba Jesosy tsy hanakalanao amin'ny Barabasy intsony ary za miteny anao izao fotoana iainantsika androany ity toroteny amin'ity andro faharoa ity raiso fa mandalo Jesosy androany verina mandalo indray Jesosy mamakivaky any Jerosalema mitaingina an'ilay zana boriky mitafy ny voninahiny za miteny anao ry havana fa raha ny amin'ny tontolo tsy hita maso fantatry ny olona rehetra tany aloha tany fa miverina i Jesosy hamakivaky any Jerosalema teneniko anao fa na Barabasy tonga eto androany miaraka amintsika melatra lamba Barabasy nge manana lamba ho velarina ry havana saingy Barabasy efa avy namelatra ny olona voavonjy izy ozy Barabasy rovina indray misy famelarana lamba Jesosy rovina indray vo andalo ianao zamba te amelatra lamba nefa ianao maty fa itsika atao amin'ny fandarana andramoka izao matsiaro manokana androany andalo Jesosy mandalo eto amin'ity fandarana ity Jesosy amin'ny alalan'ity fandarana ity mandalo mamakivaky ny tokantranontsika tsirairay avy manana lamba ho velariny ianao velariny lambanao avoainy lambanao avoainy lambanao fa manana ianao avoainy ratsakazonao ahofahofay fa zaminy fa tsy manana an'izany tsika rehetrarehetra zao araka ny teniko rehefa nitorina titeny ty tany amin'ny tamin'ny taona 2019 tany anisan'ny toriteny tena nampilatsaka ny ranomasoko teo ampitoriteny izy ty raha tadidina aloha tsy haiko nareo izy rehefa teto tamin'izany nanao akanjo lobaka menamena sy maintimainty karokaro zay no nitoreny ty mamelatra lamba ty fa tena tsy haika toran'ny ranomaso tamin'izay nitoreny titeny satria tena nakasika ny foko mahita ny olona rehetra mba mamoaka zany ny lambatra mamoaka ny lambany inona moa ny endriky ny lamba le zavatra azonao inona ny azonao tamin'i Jesosy misy totra sitrana tamin'ny aretina namoaka lamba anankiray zay sitrana tamin'ny aretina misy tao sady mona no marenina misy tao baiboly tao sady tsy mahay miteny lamba firy ny avoakan'izany olona zany misy tao tsy nananjanaka nefa efa maty vady ihany koa za teteny aminao misy lamba firy ny any aminao any ny avoaka fa raha ny anahy ozy tamin'izay rehefa nitoriteny zaho Jesosy raha ny lamba ho avoakako tsy haiko na ampony ao anaty armoarako raha ny hanomezako voninahitra anao raha ny amin'izao fiainako zao za rado rakoto salama ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako na ny akanjo rehetra anaty armoarako indramoko hatramin'ny akanjo njanako gambany mba ho avoakako andehanan'i Jesosy satria tsy voatanisako ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako tsy voatanisako ary tena hoe teteny aminao androany fa ambadiko fiainako kely io ry havana feno zava-miafinao ambadiko fiainako kely io misy lamba maro afaka avoakako ary na mbola asianao mitoriteny eto mandritra ny 50 taona manana lamba avoaka isan'andro isan'andro amin'ny toriteny zay ataoko ry havana aiza ny lambanao androany raha misy aminareo nanomana avoay sitrana tamin'ny aretina ianao soraty eo androany afaka tamin'ny fatorana ianao afaka tamin'ny nofiratsy tratra ny fanahy manambady sy mitsatoka zao anao fa manatokantrano voafatotry ny fahantrana sy ny trosan'alina afaka ianao ankehitriny no ninona tamin'ny alala mivavaka
aretina tsy hitazay sitranona tsony sitrany ianao momby ianao nefa miteraka velaro ny lambanao za androany ry avana maniry mba hita fitsirona vavolombelona inona nataony Jesosy tamin'ny fiainanareo ireo inona kadaka ny nataony Jesosy tamin'ny fiainanao inona ny lamba azonao velarina eto eny mety ozinareo mamenatra pastera fa za mitenanareo ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako tsisy mampanenatra avinareo fa nafahany tamin'ny fanotona nafahany tamin'ny trosalalina nafahany tamin'ny fisainandrasy tamin'ny fatezerina tamin'ny folotika lamba velarika eto androany daholo zany alleloia sorato eo ny lambanao velaro eo ny lambanao hoe za Jesosy boka ny trosa taloha maninonareo ny menatra fa maninonareo ny menatra mamenatra ve zany hoe afatrosa ka ianao zao mbola boka ny trosa misy amintsika tsy tonga any ambavantsika tsony mihitsy zany hoe za taloha boka ny trosa ohatra ny tehiteny amin'ny olona mijery sy ny olona mifanerasera aminao hoe za tonga de efa ohatra zao alleloia tsy mamenatra zany ry havana ny olona namoaka ny lambany tamin'izany fotoana zany tena namoaka ny lambany akariary tsisy nanafina fa navoaka andalo Jesosy ka raiso hoe am'izao androany eto zao Jesosy andalo eto amintsika eto boka ny aretiny soameva taloha sitran'izy zao arenao fa za mitenanao fa te hiverina iseho hitondra ny lambany eto zany Barabasy zany lehilahy zany vehivavy janga nafahany Jesosy tsy lavelan'i Jesosy nitoraham-bato zany te hiverina ho avy eto zany amelatra lamba amin'ity toroteny ity fa za miteny anao any amin'ny tontolo tsy hita maso any ahoana le jolahy anankiray heverinao fa tsy te hamelatra lamba eto ve iny jolahy teo ambony hazo fijaliana tamin'ny ora farany nanotatra amin'izay nenana fa tao anaty minitra sy ny segondra farany nahazo ny lanitra satria teo Jesosy maharapo be efa mindrapo tsy miavinapo namindra fo tamin'ny andro farany de verinao tsy te hamelatra lamba eto ve iny jolahy raha ataontsika hiverina fandroany eto Jesosy androany niaraka amin'ny taingina zanabrika amakivaky any Jerosalema za miteny anao androany za le tsisy fanantenana tsony ozy izy manambiny tso zao amanana fanantenana tsara za ozy izy ny anamainso tena tatra nitsatoka fa tapaky zany oziny zany roly afaka tamin'ny fomoratezitra sy mivatravatra ary tamin'ny famimamonina sy ny ady tsy tambo isaina ozy izy Fabiola tsisy miafina aminao Jesosy alleloia lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana sady manoratra nareo no anao hira anankiray tsika misy hira ty hira tena nahakasika ny foko ary mba tiako nofidina izy ty androany mba ho alefa ato anatin'ity fandarana andro faharoa ty afaka mbola manoratra nareo velaro ny lambanareo rehefa tsika tiry ty aoriana tiry ty raha misy zara-pahatsapana eto de miantso izy aorian'ny tira ity afaka mizara-pahatsapana nareo inona nakasika anareo afaka anaty fizarana fahatsapana koa nareo afaka mamelatra ny lambanareo tia ny kantoko mbola tsy zao nareo de miantso elira anankiray alohatsika isento kely alohatsika elira anankiray aorian'ny tiry ty ino ny kantoko rado aky radio de aorian'ny tiry ty tsika ira amin'ny teny anglisy izy ty fa izahako ny any mandikandika azy ho fantatrao ny dikany dia meno finaritra aritsika rehetra aorian'izay izy zavatra rehetra eo amin'ny fiainana Jesosy ny mahatoy izao dia avy aminao avokoa
God of all the earth, amazing love, amazing grace. I bow to you. I worship you, oh mercy, merciful and compassionate, God of all the earth, amazing love, amazing Hallelujah. One all good nights are in the mantra. I think react. Play your chair. Hallelujah. Santo Jesus. Apart. Rai malado. Yam power. Amen. Story of the glory to you. My love, the center of my life, I'm the center of the center, you're my center, everything that I am today, dear Lord, is all because Hallelujah. Abbiamo davanti Gesù sia. Relambare già da piccolo abbiamo Gesù sia. Alleluia. Amen. Andando su una casa nuova, ma. It's all because of you.
is everywhere. The power of God is everywhere in this house. Everything that I have, everything that it's all because everything that I have, oh God, everything that I today, dear Lord, it's all because of you. No me without you, I give it all to you. Everything that I have, everything that today, Lord, dear Lord, it's all because of you. Everything that I have today, dear Lord, it's all because of you. Everything that I have today, dear Lord, you're the reason why I breathe, you're the reason why I sing, you're the reason why I live. Yeah, everything that I have today, it's all. Halleluja. Lampandrisika raha latojo izara-pahatsapana amin'izao fotoana izao. Anao ny fitenenana tojo. Jesosy isika rehetra makasitaka amin'ny pasitera tamin'ny totelo fa tena nahakasika tena nahatorotoro tena nanganohany mihitsy ny maso tato ny eserisary dia tena nahakasika anazy hoe samy namelatra lamba daholo amin'ny voninahitra dia tena hoe fanao frère moa tao amin'ny commentaire fa vakiko eto koa ny zavatra nisoratako hoe avokako azany koa tsy sy ny lambako mandehananao amin'ny voninahitranao avokako ny lamba nanafahanao anahy tsy gadraka. Alleluia. Lamba tamin'ny hoe tatotro nakasika be anatolo hoe mifatorany devoly na feno tao alatrandro dia mifatotra ny zanagazangana koa Jesosy avy eo lahariko anatrehanao ny lambako. Alleluia. Dia lamba nisotorako koa Jesosy nanan'olona trosa nanan'olona voly fa zao mivahana koa zaho fatotra izany zao ny Jesosy manana tahiry asy. Alleluia. Dia lamba fisotrotoka koa Jesosy ny fahadalàna ny rehetrarehetra reny Jesosy filahariko eo anatrehanao fa voninahitra ny menao anahy fa soavana menao anahy fa zao jeroko fahavolombelanao veriko anao indray. Alleluia. Dia andehananao dia misaotra Jesosy maro sy mbola voatanisa ny sasany fa isaorako anao izy rehetra Jesosy malala vao daholo ny armoara lamba botifotsy rehetrarehetra andehananao satria izany no mendrika anao dia kanjiko rehetra. Alleluia. Izany no mendrika anao Jesosy dia ankalazaina ny anaranao. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ny rahalatolo tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana. Mialatsiny aminareo fa tsisy sary ny mpizara fahatsapana androany no ny antony manokana no tsika piditra olona hafa vaovao indray tany tompo ranabavy Rodriguez inona nakasika anao ary androany manana lamba ho velarina ve anao. Makasitraka an'ilay pasitera amin'ny fitenenana dia makasitraka any amin'ny teny tena hoe nakasika be anahy mihitsy ny hoe ny Barnabasy dia efa anisan'ny voasoratra tao anaty lista amin'ny vondren'i Jesosy dia tsy mainka lavitra izany fitsika ary havana malala tsara tena hoe manana lamba ho velarina hitanatrehan Jesosy androany satria tena hoe matsiaro menatra tena matsiaro fanenenana tanteraka mihitsy tao anatin'ny adalàna sy ny dika satria zary ary manao malaza tena hoe tamin'izay niasa tany amin'izao ny Fransa rehefa dita tany ngamina dia toke tsy mandrakizay fa rehefa mety adalàna dia natonay daholo tany fa nafahan'i Jesosy tamin'izany be dia be ny namako mbola voafatotra ny teatraratsy ny fahazaran-daratsy tamin'izany fa za zany tena sambatra za tiana havahan'i Jesosy
tena hoe nanavaka ana Jesosy tonga amin'izao fiainako izao dia tena hoe sangatra ary zao vao mamy izao aho tena afaka mikika amin'izany hoe mahatsiaro sangatra manana Jesosy izany. Maro tsy voatanisa raha hoe lamba ho velarina eto tena betsaka fa Jesosy mahita ary Jesosy mahafantatra ny amiko rehetrarehetra. Sombotsombony ihany izany andrina fanana azy tanany anany aretin'ny fampisavian'olo. Raha hoe fampisavian'olo izany tokony efa maty efa ela raha izany aretina anazy fa hatramin'ny androany dia mbola mitsosa Jesosy nanafinaitra tsy nataony hoe fahafatesana ny aretina fa ny voninahiny tampoka dia ho azy rehery ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Ranavavy Rodriguez Andriamanitra manakarepa-savina mamaly fitianao dia ho tahiny tompany isika mianakavy. Mbola misy appel dao ampandrosotsika indray ny appel hafa. Alleluia, dao ampandrosotsika indray raha mbola misy hafa izara fahatsapana dia ampandrosotsika hatrany. Alleluia. Menanao fitenena Ranavavy am. Alleluia, Père Jésus, Père, Maria, Père, le Papa. Anao fitenena. Allô, Maria, Père, Ai, maheno anao zao fitenena. makasitraka Père, kana le fitenenana dia tena hoe makasitraka anareo, makasitraka Père tamin'ny tenan'Andriamanitra mampahery dia izy tena mahakasika satria raha ny fahalotona tena hoe fehidera ben'Andriamanitra dia io rapora fa hoe mba nafahanao Jesosy mba eno izany tena lehibe izany tena hoe mena marina mitsipeny Ranavavy Rodriguez tena mihinatra fa indro mba menatra aminahy mba eo anatrehanao Jesosy malalo be dia be Jesosy nafahanao be dia be aretina tena hoe sakatra ny saina nanjoy anaditany taona maro zany arehetra mba vonza izay zavatra hohanina dia namparary zavatra fa tena hoe nafahany Jesosy telo taona izay tsy narary vavony tsony. Alleluia, eo fahita-piara kasa tena hoe mety mahikitra tsony angamba be dia be ilay izy mitoetra eo amin'ny resaka asa tiako eto aty nefa izany dia tena efa tena hoe mba hita fitiny noho Jesosy izany mipetraka soa tsara amin'ny tany asana anankiray. Eo ihany koa ilay resaka hoe fahitana asa isany amin'ny ankohona dia raiky Jesosy mahita asa tsara amin'izany tena tena be dia be fa tena hoe makasitraka dia voninahitra an'Andriamanitra reo ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra zoky amintsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay. Mbola misy olona hafa ao dao ampandrosotsika indray Ranavavitsika $100 izy ireny izara fahatsapana amin'ity androany ity. Ahiny tompary Ranavavy kely $100 raha efa ao ianao dia afaka amin'iteny misaotra anao rehetra izay mizara fahatsapana fa mahakasika be daholo mihitsy ny fizarana fahatsapana. Ahiny tompary Ranavavy $100 anao zao. Tain'i Jesosy Pasitera dia tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra momba ny fahazarana fahatsapana izay tsika androany momba ny ilay fanaovana lamba iny satria tena tsapako fa tena hoe Jesosy irery ihany tena nanaovany fiainako tena hoe efa be dia be zavatra nataoko efa nanompo sampy fa tena hoe tamin'Andriamanitra irery ihany tena natsapako hoe fiadanana tamin'Andriamanitra irery ihany tena natsapako hoe be dia be zavatra tena hoe tsapako anafahany tamin'ny zavatra be dia be eo izay ny viavana no maro tapaka moa any amin'ny Ranavavitsika $100 ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotra rehetra izay nizara fahatsapana. Andriamanitra manakarepa-savana mamaly fitianareo ivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao dia ivavaka ao amin'ny firenena ny ao amin'ny grupy izay maharesy rehefa avy eo.
Jesosy malalo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao zay Jesosy satria tena tia anay tokoa ianao misaotra tamin'ny fotoanandroany, misaotra tamin'ny fataterahany andro faharoa. Ho anao ny voninahitra, ianao ny mena voninahitra eto. Raha izaho manokana Jesosy dia efa lamba velarina koa izao fandarana izao androany. Namelatra lamba nanomboka tamin'ny fanombohana izao fandarana izao, ary raha amin'ny androko sisa rehetra izay mbola ijoroako eto anatrehan'ireto olona ireto, hanambarany fahatsaranao, aza matahotra Jesosy fa amelatra lamba foana isan'andro isan'andro. Raha izaho tsy androany any amelatra lamba, tsy anatin'ity seminaire ity ihany any amelatra lamba, fa ny androko sisa rehetra Jesosy dia amoahako lamba andehananao, anofaofako sapandrofia ratsakazo Jesosy hanomezako voninahitranao satria raha izay nataonao tamin'ny fiainako moa Jesosy no tantaraina. Apahanay tokoa nge Jesosy arak'izany teny ranabavinay Aingolina Rodriguez zany hoe be ny zavatra tokony ola zany fa apahany zany zavatra voalazy zany. Fa na dia mbola mandrapata fotsiny volonay zay amelatra lamba, tsy voatanisany zavatra ataonao Jesosy. Teraina ny anaranao ankalazaina mandrakizay ny anaranao fa tsara ianao Andriamanitra tsy toa. Dia androany Jehovah Andriamanitra, androany Jesosy Kristy tompo tianay eo, raisy ny fiterana. Velarinay ny lamba, mandehana soamatsara eo ambonin'ny lamba zay velarinay Jesosy. Mandehana soamatsara eo ambonin'ny lamba zay velarinay fa velarinay andehananao io Jesosy. Velarinay io isandratanao io Jesosy. Dia raisy ny voninahitra, averinay ho anao ny voninahitra. Raha izay tokoa toy izao dia tena tsisy avy aminay fa avy aminao. Ny zavatra rehetra iainanay, ny zavatra rehetra ampelantananay Jesosy dia vokatry ny fivavahana avokoa, vokatry ny fiarahanay taminao avokoa, vokatry ny fanekenay anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay avokoa, vokatry ny tiavanay anao, vokatry ny nanekenay anao. Eny Jesosy fito amby 10 taona ohatr'izao no ny fanaraka fa hifandray tanana isika Jesosy, hifampitantana ary mbola eto ankehitriny no ny fahasoavanao. Mbola eto ankehitriny no ny fahasoavanao. Nanomboka nampitafianao lamba tamin'izany mandraky tiany androany, tsy mbola nahanjaanja anao, tsy mbola navelanao hafa-baraka. Saotra Jesosy malalo. Tantara-pitiavana tsy mety tapitra ary tsy fony ho tapitra mandrakizay. Tiana hitohy hatrany an-danitra any Jesosy malalo. Ary io lalana izahay mehoery foana dia teneny foana. Ina moa ny azoko atao eto Jesosy? Ho teneniko mandritra ny taona ao anatin'ny adiny iray sasany. Raha tsy ianao mihitsy ny anampy, ianao ny ametraka ny teny ao am-bavako. Da io foana fa mbola miana mandeha hatramin'izao. Da io foana mehoery, meo fahazotoana, meo fahamasinana, tafio ny herinao. Manaiky Jesosy mbola tafianao lamba vaovao indray manomboka eto. Jesosy atafio lamba vaovao indray zay rehetra tonga eto androany. Mivavaka manokana Jesosy ho an'izay rehetra tonga teto izy androany, niza tonga eto izy androany. Na olona efa paketina sendra nandalo eto. Mba tafio lamba vaovao indray zay tsirairay avy. Mba tafio lamba vaovao indray zay amin'izao Pasika izao Jesosy. Tena mivelarinay isan'andro. Amin'ny androm-piainanay rehetra andehananao, asehoanay ny olona. Fa ny Jesosy nay dia manafy lambanay. Manafy lambany zana-borika. Tsy mahalala na inona. Zana-borika tsy mahalala zay asin'ny tongony sy asin'ny lohany. Fa ianao no mitaritarina ilay kitana fitarikandronay eo. Ilay Jesosy Kristy mpitaritafika mahery kapiteninay ho anao aneny voninahitra. Dia ilaza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ndao mpandrotsika ny lalantsika Jonathan. Ivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenena Jonathan. Ndraiky pasterana amin'ny fitenenana dia hiaraka hivavaka ao amin'ny firenena aritsika. Jehovah ray malala tsara indrindra, mbola misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'izany tenandriamanitra izay nozaraina androany izany Jesosy, fa tena mahatonga saina Jesosy ary misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao ary izaho koa Jesosy androany dia mbola misaotra anao aloha Jesosy ny amin'ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainako Jesosy, namonjenao anahy, fitantananao anahy Jesosy tamin'ny zavatra mariny lalovako Jesosy. Dia tena hoe ianao mihitsy Jesosy ny namokana mpandresy, ianao mihitsy Jesosy manavitra anao foana dia isaorako anao zany Jesosy malala. Misaotra anao zay tsirairay avy rehetrarehetra Jesosy satria dia
no vonjenao zay Jesosy no kejainy devoly Jesosy ny fiainanay, no fatorany devoly Jesosy ny fiainanay tsirairay avy reto fa ianao ilay miteny hoe vao ary raha ianao Jesosy no miteny dia tsisy masakana mihitsy ny devoly mety mikasy nanana fikasana hoe hamaritra an'izany fiainanay izany fa dia no hahafahanao zay Jesosy dia notafianao voninahitra ao Jesosy malala dia miaina an'izany voninahitra ao izany zay Jesosy dia tena hoe saotra Jesosy malala saotra ny amin'ny fitiavana feno izay omenao anay tompo malala dia ankehitriny Jesosy dia tondram-bavaka ho an'izany firenenay izany, tondram-bavaka ao Madagasikara, mbola betsaka Jesosy ny olona voafatotry ny fahazaran-dratsy, voafatotry ny faharatsiana, voafatotry ny fahazarana maro isan-karazany Jesosy ao amin'izany firenenay izany. Ianao Jesosy androany tena hoe hiantso an'izy ireo ianao Jesosy dia tena hoe hanafaka an'izy ireo ianao Jesosy dia anaiky izy ireo mba ho anaiky ireo malagasy Jesosy ho ahafahanao Jesosy miandry ny sitrapondreo malagasy ireo fotsiny ianao Jesosy fa ianao dia efa vonina miantso hitavy voninahitra ho an'izy ireo Jesosy malala dia izany misy ny angatany aminao izao mijoro azy taon'izao Jesosy hoe vangio ny fondreo malagasy mba tena hiverina aminao Jesosy mba tena hoe hitavy an'izany voninahitra ao izany dia petraka eo am-piaratananao Jesosy ny mpitondra fivavahana rehetra, ny mpitondra firenena, ny malagasy iray manontolo mihitsy Jesosy mba tena hoe ho tianao Jesosy, mba tena anao sitraponao Jesosy, mba tena ankatoany didinao satria izany any afaka hamonjy an'izany firenena izany afaka hamonjy an'izany firenena izany ao anatin'ny fahantrana ny faharatsiana rehetra Jesosy malala dia ny fanantonana anao fanaovana ny asanao dia ny voninahitra ny dia anao irery any tombo tsara indrindra petraka am-piaratananao izany vavaka izany Jesosy ilay maminay, ilay tianay Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra Andalà Jonathan-tsika eto anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Eto dia manolotra fisaonao anareo rehetrarehetra izay nanaiky nanetry tena tao anatin'izao fandarana kelitsika izao ka namelatra ny lamba ny bezam-boninahitra n'Andriamanitra. Misaotra anareo Andriamanitra manaiky rehefa-saona maro fitenareo Jehovah Andriamanitra dia niteny manao hoe izay manome voninahitra any dia olo tafiako voninahitra dia matoky sy mino fa dingana ray vaovao niakatra dingana ray vaovao anafian'Andriamanitra voninahitra tsika tsirairay avy ilay ty fandarana satria apabe maso na merarantsika ny lamba tsy menatra tsika Jesosy niteny raha menatra eo anatrehan'ny olona ireo dia za menatra an'ireo anatrehan'ny ray fa satria anao tsy menatra an Jesosy teo anatrehan'ny olona dia za mitenao fa hisolo vavanao ilay izy arika tontolo ianandro tsika manomboka rapitso hisolo vavanao ane Jesosy hotahiny Jesosy ane ianao amin'izay rehetra ataonao ary hotafiny lamba vaovao indray ianao mba ahafahanao manome voninahitra azy misy kokoa indray amin'ny ao arinao hotahiny tompontsika rehetrarehetra tapitra ny fandarana rahambolazitsika ny amin'ny raona ny lalitra Jesosy dia eo anetindray tsika rapitso amin'ny andro fahatelo manasanao mbola afinaritra koa ny fotoanantsika rapitso any amin'ny andro fahatelo indray tsika inona indray ary nataon'i Jesosy rapitso amin'ny andro alatsinainy tamin'iny fotoana iny satria dia fanaraka tsara mihitsy izao andro tsika sy amin'ny tamin'ny andro Jesosy satria amin'ny zoma ny pasika dia amin'ny zoma mihitsy koa ny pasika tao anatin'ny andron'i Jesosy io rapitsika hiarika ny latsinain'i Jesosy indray dia manasanao sady mandrapatongan'izany dia afaka mihaino ianao ny akiradio mandeha andro aman'alina izy teny isaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina tahiny Jesosy rapitsorentsika miona mahay reza daholo misaotra nareo mpizara fahatsapana za indrayna tamin'ny vavaka fanomboana raha Jonathan tamin'ny vavaka firenena dia rapitsorentsika miona raha sitraka ao dia averintsika lira teo entinao matory teritera za Jesosy ny toy izao za ny tonga eto anio za ny tonga amin'izao tanjona izao andro dia tsy misy avy amiko fa avy aminao ndao ary itety fanaovantsika veloma tahiny tompontsika rehetrarehetra fa ereza daholo compassionate, God of all the earth, amazing love, amazing grace, I bow to you. I worship you, oh mercy.
belongs to you. I give it all to you. Everything that I have. Today, Lord, it's all because of you. Everything that I have today, dear Lord, it's all because of you.